Apakah manukin untuk Amen. Ya miarabatsika riavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'izao asabotsy hariva ny 20 ny volana Desambra 2024 dia nadala zany izay manao izao mivantana amin'ny YouTube hoe ho avy Jesosy ity zany no miaraka amintsika amin'izao arivo izao dia isaorana ny tompo araka ny hira teo dia Jesosy Kristy zany no tadiavintsika izy ilay mora fo indrindra. Ny tompo zany tsika mba ho mora fo tahaka anazy. Be be zavatra miseho amin'izao fiainana izao indrindra amin'izao amarafana ny taona zany amin'ny tsika olombelona dia be be zavatra miseho mety atohina fo atohina saina fa tiany tompontsika ionona mihitsy zany ny fontsika nampianen'ny tompo zany amin'ny alalan'ny fanotony ny amin'ny hoe tandremo ny fo zany dia averiny eto indray ka tegny izy tokoa amindra fo amintsika ary anale fo madio maneritsy tena tahaka ny antompontsika zaraky ny hirany irantsika teo hibevatsika dia nomantsika sady moa zany ny teny izay omeny tompo hibevantsika teo amin'ny Genesis 3:13 vakitsika manontolo ny Genesis 3:13 avy eo hivavaka alohantsika zany amin'izao anomboantsika fotoana izao hivavakantsika tompo indray any an-danitra i Jesosy Kristy tompo fanahy masina tera mankalaza amin'ny voninahitra anao izay mianadahy sy ny olona rehetra eran-tany izay manaraka mihaino izao fandarana izao dia misaotra anao izay satria ianao no mantanteraka, ianao no mandamina, ianao no mandrindra dia ianao no isaorana, ianao no menay voninahitra, ianao no tompo ny hery sy ny fahefana rehetra tokoa hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Ianao no ivavahanay, ianao no antsoinay tompo ka dia manatrehanay hiasa amin'izao fotoana izao ary indrindra misaotra anao izay no mitanjaka hery fahasalamana menao isan'andro ary tanteraka izao dia noho ianao irery ihany
ka dia miasa tompo manatrehana tsirairay avy. Oka tsisy tanteraka fa tsy ny sitraponao aho, oka tsisy feonay fa tsy ny feonao aho, dia miteneny ianao mba ahafahanay mitodika aminao, hanana fo tahaka anao hibebaka aminao izay ary indrindra raha hiomana koa ny amin'ny teninao dia ambara ny mpanomponao avy eo sy ny fomba rehetra ahafahanay manovo tena Jesosy dia aoka ianao ny hiasa, aoka tsisy tanteraka fa tsy ny sitraponao ka dia misaotra indrindra mamaly vavaka amin'ny anaranao Jesosy naovana izany vavaka izany. Aleloia, amen. Amen. Dia hamaky ny teny zany tsika ao Genesis 3:10 ny andininy manontolo ny vakintsika fa tsika manorona ny teny izay hibebahantsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga dia amin'ny andininy faharoa moa zany ny vakiko amin'ny andininy voalohany ihany amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary niakatra niala tany Ejipta ho an'ny Negeva i Abrahama dia izy sy ny vadiny mba mifanana ny rehetra ary niaraka taminy koa i Lota. Ary nananarena be i Abrahama dia omby aman'ondry sy volafotsy ary volamena ary mbola nandeha ihany izy ka nifindrafindra hatrany Negeva ka hatrany Betela izay niorenan'ny tranolainy tamin'ny voalohany teo anelanelan'ny Betela sy Ai, teo amin'ny tany izay nisy ilay alitara nataony tamin'ny voalohany ary niantso ny anaran'ny Tompo teo i Abrahama. Ary Lota koa izay niara nandeha tamin'ny Abrahama dia mba nanana ondry sy omby azafady ary tranolay, ary tsy omby azy roalahy iaraha-monina amin'ny tany satria be loatra ny fananany avy ka tsy afaka niara-monina intsony izy ireo. Dia niady ny mpiandry ombin'i Abrahama sy ny mpiandry ombin'i Lota, ny Kananita sy ny Perizita no nonona tao Kanana tamin'izany fotoana izany. Ary hoy Abrahama tamin'i Lota, aoka re mba tsy hisy ady amiko sy aminao na amin'ny mpiandry ombiko sy ny mpiandry ombinao fa mpihavana isika. Mboa tsy eo anoloanao va ny tany rehetra? Miangavy anao aho, aoka hisara-dalana isika. Raha mianavaratra ianao dia hanatsimo aho, fa raha mianatsimo kosa ianao dia hanavaratra aho. Dia nanompo ny masony i Lota ka nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana hatrany akaikin'ny Zoara fa azon'ny rano avokoa izy ireo, tahaka ny sahan'ny Tompo sy tahaka ny tany Ezipta talohan'ny nandravan'ny Tompo any Sodoma sy Gomora izany. Dia nifidy ny tany rehetra teo amoron'ny Jordana i Lota ary niainga ny atsinanana toy izany no nisarahan'izy roalahy. I Abrahama dia nonona tao amin'ny tany Kanana fa i Lota kosa dia nonona tany amin'ireo tanàna amin'ny faritra manamorona ny Jordana ka namindrafindra ny tobiny hatrany Sodoma. Ary ny mponina tao Sodoma dia tena ratsy fanahy sady tena mpanota teo imason'ny Tompo. Taorian'ny nisarahan'ny Lota tamin'ny Abrahama dia niteny taminy Tompo hoe atopazy avy eto amin'ity toerana misy anao ity ny masonao ka mitazana mianavaratra sy mianatsimo ary miatsinanana sy miakandrefana. Fa ny tany rehetra izay tazanao dia omeko anao sy ny taranakao mandrakizay. Ataoko maro tahaka ny vovotany ny taranakao, koa raha misy olona mahisa ny vovotany dia ho azo isaina koa ny taranakao. Mitsangana ianao ka mandehana mitety ny tany amin'ny lavany sy ny sakany, fa omeko anao izany. Ary namindrafindra ny tobin'i Abrahama dia nandeha ka nonona teo amin'ireo hazo terembita ny Mamre izay any Hebrona. Teo izy no nanorona alitara ho an'ny Tompo. Amen. Amen. Vakintsika dia misy lohateny poetika teny izay lohateny Tompo hoe manahoana ny fijaliana ny eo anoloanao zany
fijerintsika no miaraka amin'ny fontsika. Fa zany azo tenenina atao zany tsy mila mitandrina ny amin'ny zavatra jerena. Zany dia milaza fa tandremo ny fijerintsika rehefa miaraka amin'ny tompo santsika. Zay zany tena tian'ny tompo dia hibeazantsika tandremo ny fijery rehefa miaraka amin'ny tompo fa misy vokany amin'ny fanarahana ny tompo ny fijery, misy vokany amin'ny fitsinjovan'Andriamanitra amin'ny ny fijery. Zay zany mila tandremantsika ny amin'ny teny izay ho fampaharivantsika eto. Dia arak'izany tantara zany dia namaky ny teny teo zany tsika teto zany ny anaran'ny azo ianarana kely fotsiny moa zany ny anarana mbola nentin'ny Abrahama, mbola tsy Abrahama ny anarany eto fa mbola Abrahama. Zay zany dia i Lota no zanaky ny rahalahy zany no niaraka taminy izay nirahan'Andriamanitra hiala tao amin'ny tany Harana. Tsy hamaky ny teny teo aloha tsika fa zay famintinana fohy zany. Dia rehefa nitombo ny fananany zareo satria niala tao amin'ilay tany ray aman-dreny Abrahama miala tao ianao fa ho tahiko ianao any amin'ny tany dia mandehana any amin'ny tany Kanana. Dia tonga amin'ilay tany Kanana sy manodidina izy zany dia efa nahazo fitahiana be io zany lasa nitombona ny biby fiompy na hoe na volamena volafotsy be da be izy dia na ny Lota koa izay zana-drahalahy niaraka taminy dia nananariana be dia lasa niady ny mpiasan'zareo zany, ilay mpiandry omby sy ny mpiandry ondry. Hany ka niteny mihitsy Abrahama amin'ny farany hoe aleo misaraka tsika sy ianao dia mifidiana ianao zany izay zavatra hitan'ny masonao iza no tianao, mandeha atsinana ve ianao sa hianatsimo sa hiakandrefana sy hianavaratra fa i Lota no nasainy mifidy. Dia andininy fahafolo tonga dia raisitsika zany amin'ny andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy ohatra izy hoe dia nanompo ny maso ny Lota ka nitazana ny tany rehetra teny ambony Jordana tany akaikin'ny Zoara fa azony rano avokoa izy ireo tahaka ny asahan'ny tompo sy tahaka ny tany Ezipta. Eo zany rehefa dinihana zany ny zavatra masony jeren'ny Lota dia izy mihitsy, izy aloha zany nanompo ny masony. Eto zany dia misy zavatra hibebahantsika sady satria itoy ny famakiantsika ny teny avy eo fa tsika zany no manapa-kevitra hijery ohatran'ny tany nataon'ny Lota teto hoe nanapa-kevitra mihitsy izy hijery hoe io zavatra tiako tsara ilay izy. Zay zany indraindray zavatra hitan'ny masontsika ety amin'izao tontolo izao ety tsy hoe tazana hoe tsara manodidina ny rano ny Jordana teo zany maitsomaitso, mety misy zavamaniry, misy zavatra mipetrapetraka dia iny no fidiny. Fa raha mamaky tsara ny toy ny tantarantsika dia tena zava-doza no nahazo amin'ny Lota satria zavatra hitan'ny maso izay tazan'ny maso heverina fa tsara tsy arak'izay ny zavatra miseho zany tamin'ny fiainany. Mila manohy ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ianao zany ao an'io teny io ahafantarana tsara inona ny zavatra nahazo an'ny Lota fa nifidy an'iny tanàna iny izy. Dia raha ny fijery anazy dia ohatran'ny hoe tahaka ny sahan'ny tompo zany hoe tahaka ny saha Edena mihitsy tahaka ny tany Ezipta izay nisy ny tsoahan'ny zanak'Israely rehefa tonga ny vokatra tena tsara ny fijery azy zany. Dia eto zany tohizany amin'ny anaran'i Jesosy hoe talohan'ny nandravanan'ny tompo ny Sodoma sy Gomora izany. Dia nifidy ny tany rehetra teo amoron'ny Jordana i Lota ary niainga ny atsinanana toy izany no nisarahan'izy roa lahy. Abrahama dia nonona tao amin'ny tany Kanana fa i Lota kosa dia nonona tany amin'ireo tanàna amin'ny faritra manamorona ny Jordana ka namindrafindra ny tobiny hatrany Sodoma. Ary ny mponina tao Sodoma dia tena ratsy fanahy sady tena mpanota teo mason'ny tompo. Zay zany mila mitandrina. Eto zany efa fantatry zareo zany fa ilay olona tao Sodoma dia ratsy fanahy sy mpanota. Fa inona ohatran'ny hoe tsara ny fijery anazy tamin'ny Lota dia inona nataony? Izy zany tsy tonga dia hoe handeha hamonjy akaikin'ny Sodoma fa mifindra moramora mifindrafindra ny farany tafahoana raha izay no teniko hoe raha mamaky ny tantara ianao dia tafiditra mihitsy teo akaikin'ny Sodoma mihitsy izy ary tafiditra tao anatin'ilay faritra misy an'ilay Sodoma sy Gomora dia lasa mitovy lasa niaina tao anatiny tao tsy nahafantatra intsony ilay faharatsiana fa tsy tafavoaka tao izy raha tsy ny anjely namoaka azy tao. Fa tena hoe tena lasa niaina tao anatin'ny faharatsiana, tao anatin'ny falotoana tahaka ny fiainan'ny Sodoma sy Gomora mihitsy zany Lota. Tsy io ihany fa namangy tao zany ny tompo dia ny anjely, nisy anjely
tonga namoaka anazy tao fa tena hoe loza. Zany mila vakianao ilay izy fa loza fa na ny zanany vavy na ny vinantiny ary dia voafatotra tao. Ary na ny vadiny ary dia tsy nahafoy satria lasa vongatsiry rehefa navoaka ny ino moa izy teo, ny anjely tao zareo dia mbola nitazana ihany satria ny foanan'Andriamanitra mihitsy Sodoma sy Gomora io nidorany mihitsy zany. Fantatsika izany tantara izany fa mila mitandrina zany tsika amin'ny zavatra hitan'ny masontsika, indraindray zavatra hitan'ny masontsika ohatran'ny hoe tsara ny fijery azy fa ratsy eo anatrian'Andriamanitra matetika. Dia izay no ibebahantsika voalohany aloha zany tandremo zavatra hitan'ny masontsika. Zavatra ibebahantsika faharoa dia vakiantsika ny 2:20. Taoriana nisarahany Lota tamin'ny Abrahama dia niteny taminy ny Tompo hoe atopazy avy eto amin'ny toerana misy anao ity ny masonao ka mitazana mianavaratra sy mianatsimo ary miatsinahana sy miakandrefana fa ny tany rehetra izay tazanao dia omeko anao sy ny taranakao mandrakizay. Eto zany hitantsika fa samy hafa ny fomba nandraisana an'ilay fijery. Tamin'ny 10:10 dia niteny vavahady niteny dia hoe nanompo ny maso ny Lota. Lota no nanompo ny masony. Tsika zany raha olombelona no miezaka mijery amin'izay tiantsika dia ratsy ny hitantsika na dia tsara ary ny fijery azy. Fa teto dia tsy Abrahama intsony no nanompo ny masony fa hoy izy hoe dia niteny taminy Tompo hoe atopazy avy eto amin'ny fitoerana misy anao ity ny masonao. Zany hoe mila miandry ny baikin'ny Tompo zany. Raha te hijery ianao zany jery ny sitrapon'Andriamanitra dia andraso ny baikin'ny Tompo. Zay zany bebahantsika koa. Fa raha tsy miandry ny baikin'ny Tompo fa mijery araky ny nataon'ny Lota, araky ny fijerintsika olombelona dia any amin'ny zavatra ratsy ny arak'ilay teny teo hoe lasa any Sodoma sy Gomora. Zany indray zany efa tazana amin'izao zany fa hoe ratsy eo amin'ilay Sodoma Gomora fa mifindra moramora, nafindrafindra moa izy. Izy anie tsy tena tonga dia tany fa nifindra moramora, nikisaka farany tafiditra tao anatin'ilay Sodoma sy Gomora araky ny teny teo zany. Raha mamaky ianao dia ratsy ny anjelin'Andriamanitra mihitsy dia tsy tafavoaka tao Lota fa lava ny tantara moa zany amin'izay. Fa ny bebahantsika anankiroa voalohany dia tandremo ny fijerintsika zany mba tsy tsika no hijery dia andraso ny baikon'ny Tompo tahaka nataony tamin'ny Abrahama. Fa rehefa ny Tompo no mibaiko dia izy no mameno faritra raha na dia fijery anazy ary ohatran'ny hoe hafahafa zany ny baikon'ny Tompo dia zavatra tsara no meny anazy. Inona no teneniny 2:20 amin'ny Aratsosy fa ny tany rehetra izay tazanao dia omeko anao sy ny taranakao mandrakizay. Ataoko maro tahaka ny rovitany ny taranakao, ko raha misy olona mahisa ny rovitany dia ho azo isaina koa ny taranakao. Mitsangana ianao dia ka mandehana mitety ny tany amin'ny lavany sy ny sakany fa omeko anao izany. Ary namindrafindra ny tobiny Abrahama dia nandeha ka nonona teo amin'ny hazo terebitany Mamre izay tany any Hebrona. Teo izy no nanonona alitara ho an'ny Tompo. Samy nafindrafindra ny zareo ihany koa zany ilay taniny fa inona nataony Abrahama? Zavatra nataony dia nanonona alitara ho an'ny Tompo. Izay ilay mila miverina amin'ny Tompontsika. Izay ny bebahantsika. Rehefa mahazo an'ilay teny zany ianao na fijery ratsy tsika, izay ilay hoe rehefa mibebaka tsika dia eto amin'ny Tompo ny masonao mba hadio ho diovin'ny ran'i Jesosy. Ny fontsika koa matetika no hiaran'izay koa satria rehefa mandeha ny masontsika dia inona no ataontsika? Mifindra koa ny tongotra. Izay ilay eto amin'ny Tompo ny tongotsika tsirairay avy hibebahantsika mba ho diovin'ny Tompo satria rehefa nahita ilay maso dia mifindra nandeha ny tongotra, nandeha ny tanana, nandray izay zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra, ny zavatra henon'ny sofintsika. Izay ny antony hibebahantsika zany hoe maninona no mibebaka noho ireny zavatra tsirairay avy ireny tsika satria ny fijerintsika dia mitondra antsika zany araky ny sitrapon'Andriamanitra ary tokony hanorina alitara. Dikan'izay mibebaka dia miverina amin'ny Tompo dia tsy tahaka ny Lota. Tsy nisy tantaran'ny Lota fa inona no teneniny namarana anazy any 2:30 ary niponina tao amin'ny Aratsosy ary niponina tao amin'ny Sodoma dia tena ratsy fanahy sady tena mpanota teo mason'ny Tompo. Zany hoe mila mitandrina tsika fa ny fijerintsika olombelona tsy mitovy amin'ny fijerin'Andriamanitra zany. Dia izay efa horaisintsika sady ny ohabolana toko faha-efatra na Samuela voalohany aloha zany azavaintsika hoe inona no tokony hibebahantsika. Tiany Tompo azavaina aminao hoe andremo ny fijerin'ny maso fa tsy mitovy amin'ny fijerin'ny Tompo
Samuela voalohany toko faha 40 ny vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy, mivafy izao amin'ny anaran'i Jesosy fa hoy ny Tompo tamin'ny Samuela: aza mijery ny tarehiny na ny ahavy nitsanganany fa efa nolaviko izy, satria tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'ny Tompo. Ny olona dia mijery ny miseho eo ivelany, fa ny Tompo kosa mijery ny fo. Hitantsika amin'izany fa ilay fijery ny olona zany mijery. Eto moa zany tamin'ny fidianana ny Davida ho mpanjaka dia teo no nanosorana ny Davida tamin'izany fa ny dadany nieritreretra hoe le zokony hoe matanjaka sy lehibe zany nieritreretiny hoe fidiana fa tsy izay ny fidian'ny Tompo, aza mijery ny tsanganany hozy izy, aza mijery an'ilay zavatra hita maso fa tandremo. Fa ny Tompo hozy izy ny olona dia mijery miseho eo ivelany fa ny Tompo kosa mijery ny fo. Zay le resaka teo hoe tandremo fa arakaraka ny fijerintsika no hiaran'ny fontsika dia lasa mihodina zany ny fontsika. Ary ny Tompo dia mahita ny ao am-pontsika koa zany ka zay no ibebahantsika raha mijery zavatra ratsy tsy araka ny sitrapon'ny Tompo ka nampivily ny fontsika. Dia efa mitohy sady zany ao amin'ny ohabolana toko faha 4 ny 5:20 sy 6:40. Vakiantsika ihany zany ny tenin'ny Tompo ahafahantsika mahafantatra tsara hoe inona moa zany no tokony hitandremantsika amin'izany hoe fijery zany izay tsy mitovy amin'ny fijerin'Andriamanitra. Andininy ohabolana toko faha 4 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza makany amin'ny alehan'ny ratsy fanahy ary aza mizotra amin'ny lalan'ny mpanao ratsy, mahalala vira azy, aza mandalo eo akory mivilia hiala aminy ka mizoro amin'ny lalanao, fa tsy matory ireny raha tsy efa nahavita izay ratsy, ary tsy mahita tory izy raha tsy efa nahalava olona. Zay zany ilay mila hitandremantsika amin'ny fijery sy ilay lalana naleha tamin'ny Lota teo zany, hoe nahita an'ilay Sodoma, raha ny tokony izy tokony hanalavitra ny Sodoma i Lota, kanefa dia nifindrafindra izy ny tiany ary vao mainka izy nanafina teo satria lasa ohatran'ny hoe tsara ny fijery an'ilay Sodoma sy Gomora fa tena ratsy ao, tena lotony ao zany manalavira azy izy aza mandalo ao akory. Zay zany ny tenin'ny Tompo hoe raha hibebaka tsika dia aza mivily, aza mijery ny zao tontolo zao fa alaviro ny ratsy hozy izy analaviro ny devoly dia handositra anao koa izy roahana ny devoly sy ny satana sy atao tia akory avy eo fa aza mifangaro aminy akory. Dia miditra sady koa tsika ao amin'ny ohabolana toko faha 1:20 efa eo amin'ny ohabolana ihany moa zany tsika dia raisitsika ny ohabolana toko faha 1:20 ahitantsika hoe inona ary zany no tandremantsika amin'izany fijery sy ny masontsika zany 4 ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fiandranandran'ny maso sy ny fiavinavin'ny fo izay jiron'ny ratsy fanahy dia ota. Ny fiandranandran'ny maso sy ny fiavinavonan'ny fo izay jiron'ny ratsy fanahy dia ota. Hitantsika amin'izany fa arakaraky n'ilay fijerin'ny masontsika zany miandranandra no ohatran'ny hoe tena fijery mitazana lavitra dia hiarany ao amin'ny fo, lasa miditra koa zany fiavinavonan'ny fo fa zany hozy izy dia jiron'ny ratsy fanahy sady ota zany. Mampianatra antsika zany tandremo ny fijery arak'ilay lohateny raisintsika fa ao amin'ny fijerintsika ao no mitondra ny ota zany izay amin'ny fanarahana ny Tompo. Amin'ny Matio toko faha 4:2 ka hatramin'ny faha 7:20 dia jerentsika koa zany inona ny hoe tandremo ny maso, tandremo ny fijery fa zany no mitondra ny ota ary ny fijerintsika dia tsy mitovy amin'ny fijerin'Andriamanitra araky ny teny efa novakiantsika teo amin'ny anaran'i Jesosy. 2:20 amin'ny Matio toko faha 4 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny maso no jiron'ny tena, koa amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao manontolo, fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao manontolo, koa raha maizina ny fahazavana ao anatinao toa inona ny halehiben'ny fahamasinana izany, halehiben'izany fahamasinana izany azafady. Vakia kely fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao manontolo, koa raha maizina ny fahazavana ao anatinao toa inona ny halehiben'izany fahamasinana izany. Amen.
Mila mitandrina zany tsika amin'ny fijerin'ny masontsika fa io no jiro hozy izy a, ka raha ratsy ny fijerintsika arak'ilay teny teo a, ny loza mieritreritra hoe tsara ny fijeriny a, fa ratsy ny fijery satria nijery zao tontolo zao a, fa tsy arak'izay a ny fijerin'Andriamanitra. Dia loto, lasa fahamaizina ary zany a no hiditra ao anatintsika dia zany a no mitondra ny falotoana ao anatin'ny fontsika tsirairay avokoa. Jaona Jaona voalohany toko faharoa andiny fahadimy amby folo ka hatramin'ny fahafito amby folo a. Vakiantsika tsara ny tenin'ny Tompo a, ahafahantsika mandinika mihitsy hoe tandremo a ny fijerintsika fa tsy mitovy amin'ny fijerin'Andriamanitra ary aoka antsika hiandry ny baikon'Andriamanitra vao handroso zany a fa tsy handeha amin'ny fijerintsika maha olombelona. Andiny fahadimy amby folo zany a ka hatramin'ny fahafito amby folo a ny Jaona voalohany toko faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny Ray, fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny Ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany, ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Hitantsika fa izao tontolo izao a dia misy a ny filan'ny maso izy a sy ny filan'ny nofo. Io maso io zany a no tandremantsika, fa mila zavatra le maso, te hijery zavatra tsara no fijery anazy nefa aika izy zany a raha vao mijery a fijerin'izao tontolo izao izay tsy mitovy amin'ny fijerin'ny Tompo a, dia mitondra antsika amin'ny fahamasinana hozy izy a, arak'ilay teny teo amin'ny Matthieu toko fahaenina teo andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Dia alohan'ny bebahantsika moa zany a, vakiako ihany ny teny a, hanamarena antsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ny andimy fahavalo amby folo. Apokalipsy toko fahatelo andiny vakiantsika manomboka amin'ny andininy fahadimy amby folo ary a, mba ahafahantsika mandinika foana zany ny tenin'ny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalipsy toko fahatelo andiny fahadimy amby folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka na mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia mila alohan'ny vavako ianao. Fa hoy ianao manan-karena sady miaro-pananana be aho, ka tsy misy na inona mahory ahy. Kanjo, tsy fantatrao fa ianao no ilay ory mahantra, malahelo, jamba ary mitanjaka. Koa manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo, mba hanan-karena ianao, ary fitafiana fotsy hotafianao mba tsy hisehoan'ny henatrao noho ny fitanjana, ary ody maso ahosotrao ny masonao mba hiratanao. Amen. Hitantsika amin'izany fa mila ny Tompo zany, Jesosy no miteny eto hoe mividiana ody maso. Zany hoe ao amin'i Jesosy ihany zany no tena misy ny fanafody a, izay a hanadio ny masontsika, dia angatao ny Tompo mba tsy ho alokan'ny vavany isika, fa tena hoe misy zany a eto a araky ny teny hoe mieritreritra hoe manan-karena ohatran'ny ataon'ny Lota zany, fieritreretany hoe manan-karena tsara le manodidina an'le ranon'ny Jordana any amin'ny Sodoma sy Gomora ny hafarany, fa tena ratsy ny any hozy izy. Ary ny fijerin'ny Tompo tsy mitovy amin'ny fijerintsika fa mila mitandrina isika. De inona hozy izy? Kanjontsika hozy izy no ory mahantra, malahelo, jamba ary mitanjaka, ka dia zay nangatahany Tompo hoe mba mividiana hozy izy volamena voadio tamin'ny afo, mba hanan-karena ianao, ary fitafiana fotsy hotafianao mba tsy hisehoan'ny henatrao noho ny fitanjahana, ary ody maso ahosotrao ny masonao mba hahiratanao. Zay a no ibebahantsika. Ny maso tandremo fa miteraka faharatsiana mihitsy zany a, ary miteraka loto, miteraka fahatezerana ao anatin'ny fo, miteraka tsy fahatanterahana, ary miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy, ary indrindra raha avy amintsika zany, raha isika no mijery amin'izay tiantsika atao a, de mila mitandrina fa hitondra antsika any amin'ny fahalotoana. Hibebaka isika avy eo a,
dia angataka amin'ny tompo mba ho diovina ny rahan'i Jesosy irery ihany no ampimanadio ny fijerintsika, ny fontsika, ny tenantsika manontolo fa angatao izy. Aoka tsika tsirairay avy zany hitodika amin'ny tompo ary indrindra arak'ilay teny teo horoahantsika ny asan'ny devoly, ny asan'ny maisona fa ireny dia tsy araka ny sitrapon'ny tompo zany dia nisy izao tontolo izao araka ny teny efa nivakiantsika teo. Dia teny mahazatra ary tena haintsika zany indrindra moa zany rehefa miresaka maso io dia vakiantsika ny salamo faha 120 io teny io no vakiantsika. Raha tena madio tokoa ny fijerintsika, verina eo amin'ny tompontsika dia ho tanteraka amintsika ny teny izay vakiantsika amin'ny salamo faha 120 fa raha tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra satria izany no angatantsika mba hibebaka tsika mba izy mihitsy no hiasa ao anatintsika dia ho tanteraka amintsika ny teny izay ao amin'ny faha 120 ny salamo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy zany salamo faha 120. Eo zany ilay teny hoe maso, ny maso izay haintsika tsara tian'ny olona mamaky azy fa mila tandremana fa raha tsy araka ny sitrapon'ny tompo ny fijerintsika dia vakiana fotsiny ihany ny teny fa tsy hiatra amintsika ny tena sitrapon'ny tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy manompo ny masoko eny an-tendrombohitra aho. Avy aiza ny famonjenahy? Ny famonjenahy dia avy amin'ny tompo mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba velany hangozozo anie ny tongotrao, tsy ho rendrehana anie ny mpiaro anao. Indro tsy matory na rendrehana ny mpiaro ny Israely. Ny tompo no mpiaro anao, ny tompo ny fialofana eo ankavananao. Tsy mba hamely anao ny masoandro noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Hiaro anao amin'ny ratsy rehetra ny tompo, eny hiaro ny fanahinao izy, hiaro anao ny tompo na mivoaka ny trano ianao na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Totra ny tompontsika tsara ny teny rehefa vakiana fa hibebaka tsika mba ho tanteraka amintsika izany teny izany satria raha ny fijerintsika sy ny nataontsika hatramin'izay dia mila hoentina diovina eo anatrehan'ny tompo mba tsy ho fijery andeha any amin'ny fahaverezana zany no fijerintsika hatramin'izay fa mba ho any amin'ny famonjena araka ny teny teo dia hiaranao hozy izy ny tompo ka na mivoaka ny trano ianao na miditra hatramin'izao ko mandrakizay dia hibebaka tsika, ndeha tsika handoalika hibebaka eo anatrehan'ny tompo ny amin'ny fijerintsika izay nitondra antsika amin'ny fahalotoana na amin'ny ao am-pontsika zany indrindra tamin'ny natao sy ny aleha rehetra. Hibebaka tsika tompo, handoalika tsika rehetra. Eny ndray eo, saotranao izay ankehitriny ny amin'ny teninao mampafantatra anay ny amin'ny fijerinay. Betsaka ny zavatra hitan'ny masonay tokoa ety amin'izao tontolo izao mahasarika ny masonay. Betsaka ny zavatra heverinay fa tsara, mendrika kanefa tsy araka ny sitraponao izany. Betsaka tompo ny amin'ny zavatra hitanay tompo, ny harena, ny firehan'izao tontolo izao ny zavatra heverinay fa tsara. Teninao teo zany tamin'ny Lota izay nifidy ny lalana mankany amin'ny Sodoma sy Gomora kanefa dia faratsiana, faharavana no nentinao tamin'izany ka dia hifonana aminao Jesosy, mifono aminao izay, mifono aminao sady ny amin'ny fijery tsy araka ny sitraponao, mijery araka ny maha-olombelona tokoa amin'ny fijerinay tompo ka dia mifono aminao manokana Jesosy raha mijery ny amin'izao fiainana izao, mijery ety amin'izao tontolo izao tsy araka ny sitraponao. Mangataka aminao sady tompo mangataka aminao Jesosy diovy tokoa amin'ny masoko, diovy ianao no tena manadio ny ranao soa, tena hanadio ny masoko, masonay tsirairay avy hijery ary mitondra fahalotoana, mitondra alahelo, mitondra fahakiviana ao anatin'ny fonay satria tsy araka ny sitraponao ianao tsy mitovy aminay ny fijerinao. Ny fijerinao dia hafa mihitsy tompo ary ianao mahita ny fo sy ny voza ianao fa tsy mitovy amin'ny fijerin'ny olombelona ka dia mifono aminao raha nijery tsy araka ny sitraponao ka nandehako, nandeha tsy araka ny sitraponao. Ny fijerinay dia nitondra anay tamin'ny lalana tsy araka ny sitraponao, ny tongotray dia nitondra nandeha
any amin'izao tontolo izao nandeha amin'ny fahotana, nandeha tamin'ny faharatsiana rehetra dia mifono aminao Tompo. Mangataka aminao koa diovy ny tongotro, diovy ny tongotra ny tsirairay avy izay nandeha tamin'ny lalana tsy araka ny sitraponao noho ny fijerinay Jesosy, noho ny fijery diso, noho ny fijery tsy araka ny sitraponao dia indray mitondra fahamaizina ary izany Jesosy, mitondra fahamaizina satria teninao teo fa ny masonay no jiro, kanefa raha ny fijerinay maloto dia fahamaizina Jesosy no alehanay. Jamba izay Jesosy tsapatsapa amin'izao tontolo izao mandeha amin'ny lalana ratsy, nandeha tamin'ny faharatsiana dia mifono aminao Tompo, mifono aminao mangataka amin'ny ranao Jesosy Kristy hanadio ny tongotro, hanadio ny tongotray tsirairay avy. Esory izay tsy anao rehetra, sasao amin'ny ranao ny tongotray, ny ranao teo amin'ny hazofijaliana manadio ny tongotray tsirairay avy. Ny ranao hanadio koa ny tananay, raha nandray ny zavatra tsy araka ny sitraponao ny fidy ny zavatra tsy araka ny sitraponao Jesosy ny zavatra niraisin'ny tanana dia mangataka aminao koa androany diovy, diovy ny tanako, diovy ny tananay tsirairay avy. Dia raha anao ampy manadio ny tananay Jesosy dia sasao Jesosy, ary ny fijerinay dia mitondra fahalotoana tao anatin'ny fonay. Ianao nefa mahita ny fo sy ny voa dia hifonana aminao ny foko noho ny zavatra hitako, noho ny zavatra hitan'ny maso Jesosy mitondra alahelo, mitondra fahatezerana, mitondra fahakiviana dia hifonana aminao. Zavatra henon'ny sofina koa satria izany dia mitondra anay mandeha amin'izao tontolo izao maheno zavatra tsy araka ny sitraponao. Mangataka ny ranao Jesosy, hanadio ny sofiko, sasao amin'ny ranao sofiko ny sofinay tsirairay avy. Esory izay tsy anao, ny zavatra henonay, ny zavatra henonay indrindra dia esory izany manomboka izao izay Jesosy heno anao irery ihany dia tahaka ny Abrahama heno ny feonao miandry anao Jesosy dia heno ny feonao ka dia handeha amin'izay raha handrahanao anay Jesosy, ary hitady anao izay Jesosy hanorona ny alitara dia hiala amin'ny faharatsiana, hiala amin'ny fahalotoana fa hijoro hiaraka aminao, hanompo anao amin'ny ataonay rehetra. Dia mamindrafo aminay Jesosy, sasao izay Jesosy amin'ny ranao, sasao izay ho hafakeloko, diovy izay tsirairay avy ho afa-pahotana dia esory ny fo maloto rehetra, esory ny fo ratsy, sain-dratsy ny fieritreretana amin'izao tontolo izao tokoa fa mba tena hijery anao izay araka ny tenin'ny mpanao salamo fa manompo ny masonay izay dia eny an-tendrombohitra dia ianao ilay tendrombohitra, ilay vatolampy tsy mihetsika, tsy miova, ianao no tazaninay, ianao no jerenay Tompo fa ao aminao irery ihany misy ny famondrena, ao aminao misy ny famonjena, ao aminao misy ny fanavotana, ianao manova ny fo sy ny fanahinay, ny fiainanay tsirairay avy ka dia manompo ny masonay Jesosy, mitodika aminao Jesosy ianao ilay teo amin'ny hazofijaliana nandrotraka ny ranao soa, nanolotra ny tenanao famonjena sy fanavotana ka dia raiso izay Jesosy, raiso izay Jesosy fa miverina aminao, mitady anao dia mangataka aminao ilay ranao no angatanay hanadio tanteraka. Misotro ny ranao izay Jesosy ankehitriny, ny ranao azo sotroina, ny ranao no tena fisotro, misotro ny ranao izay mba hanadio izay tsy anao rehetra ao anatiko Jesosy, misotro ny ranao aminaranao Jesosy hanadio izay tsy anao rehetra ao anatiko, handoro ny taova, handoro ny aretina, handoro izay tsy anao rehetra, endrika aretina, tsimoka aretina, valana aretina rehetra ao anatin'ny tenako, ao anatin'ny vatako, amin'ny taovako manontolo dia toro aoko amin'ny rahan'i Jesosy tsy hanan-kely, tsy hanam-pahefana, tsy hanjaka. Ny fijeriko Jesosy, ny fijeriko, ny fiainako, ny fiteny, raha ny teny bedibedy foana tsy araka ny sitraponao dia mangataka ilay ranao soa hanadio anavao, handoro izay tsy anao rehetra, ny fiteny rehetra fa hidiovy ianao tokoa hanadio anay amin'ny ranao soa ka dia akanjo fotsy, volamena, voafantina, voasivana Jesosy ary indrindra ianao no manome ny dililo, hanadio ny masonay, hanadio ny fijerinay Jesosy, hanadio ny fijeriko mba hijery madio, hiala ny fijerena vilana rehetra, hiala ny fijerena tsy araka ny sitraponao, indrindra araka ny teninao tao, ny fihavinavonana izay ao anatin'ny foko, ao anatin'ny fanahiko, ny fireharehana, ny fanamarinan-tena. Esory izany manomboka izao Jesosy ka dia misaotra indrindra satria ianao manavao, manadio, tsy mijery anay araka ny fahotanay fa mamindra fo ka dia ataovy aminay ny teninao Jesosy, tanterao ny teninao fa ho omba anay tokoa ianao ary hiaro anay ary handresy izay miaraka aminao, mandresy izay miaraka aminao araka ny teninao fa mila mijoro hatramin'ny farany ary indrindra
roahana ny devoly hozy ianao, roahina ny devoly de handositra anareo izy. Ka zany no ijoroanay, hitsangana zay tsirairay avy, hitsangana Jesosy handroaka ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly ny fijery maloto, ny fijery ny fiainana ratsy ny fo ratsy rehetra de hitsangana zay handroaka ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. No androahana ny devoly Satana, miala ny Satana, hivoaka ny devolon'ny Losifera, devolon'ny Belzeboba, mitondra lainga, mitondra fitaka, fijery maloto rehetra, fijery ratsy rehetra, fijery avinavina, fijery ny firehariana, tsy fampanterahana ataon'ny Satana sy ny devoly didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala nareo Satana, hivoaka ny devoly, tsy hanankely ao anatin'ny fo, tsy hanjaka ao anatin'ny fonay noho ny fijery ratsy, noho ny fanapahan-kevitra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, efa resy tapahana manomboka izao, tapatapahana amin'ny anaran'i Jesosy miendrika fanapahan-kevitra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fijery tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, roako amin'ny anaran'i Jesosy ny maso maloto, ny fijery ratsy rehetra, ny fiteny, ny zavatra niainoana, zavatra nalehan'ny tongotro, nalehan'ny raisy ny tanako de tiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Poteriko amin'ny anaran'i Jesosy ny asan'ny Satana sy ny devoly tsy hanankely, tsy hanapahefana. Fikasan'ny Satana mitondra fampierikerehana, devolin'ny fampisarahana, devolin'ny fanakiviana, devoly fanakorontanana rehetra, tsy ahafahana manompo an'Andriamanitra, tsy ahafahana manao ny asan'ny tompo roako amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hanankely, tsy hanapahefana. Inona saka nataon'ny Satana, devolin'ny fampahantrana rehetra, devolin'ny mitondra loza, devolin'ny fahafatesana, ny aretina, didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny aretina, inona endrika aretina, tsimoka aretina, valana aretina, torana amin'ny ran'i Jesosy roahana amin'ny anaran'i Jesosy ho any afaribretraky nareo Satana, tsy hanankely amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny ankonako, tsy hanjaka amin'ny vady aman-janako ny aretina ny loza rehetra, didina amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hanjaka amin'ny mpanofo ny tsirairay avy, iza n'iza tapa-kevitra, hijery tsara, hijery anao ny Andriamanitra any an-danitra any, vonona androany de ianao hanala an'izay tsy anao rehetra, potehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ny ran'i Jesosy ampy manadio, hanadio ny tsirairay avy, hanadio anay Jesosy de ianao handresy ny asan'ny Satana, devolin'ny mitondra loza, devolin'ny Jezebela rehetra, devolin'ny zaza vavin-drano, inona fampisaviana, inona fanakarana tsisy eo voninahitran'Andriamanitra, devolin'ny mpanakorotana rehetra, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hivoaka nareo Satana, miala, tsy hanankely, tsy hanapahefana ny tenako, tsy hanjaka amin'ny ankonako, tsy hanjaka amin'ny tokantrano fa amin'ny tanànana rehetra, ny amin'ny asan'Andriamanitra rehetra, n'aiza n'aiza, n'iza n'iza, potehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mivoaka ny Satana sy ny devoly fa ny ran'i Jesosy handrakitra, ny ran'i Jesosy Kristy hanadio tanteraka, ny ran'i Jesosy hanavao ny tenanay hatramin'izao, ny ran'i Jesosy handrava ny asan'ny Satana, handrava ny asan'ny devoly, mitondra fanakiviana, mitondra fampierikerehana, miala ny Satana, mivoaka ny devoly, tsy hanankely, tsy hanapahefana fa ny ran'i Jesosy hanjaka, ny ran'i Jesosy hanjaka, ny ran'i Jesosy hanadio, ny ran'i Jesosy hanavao, ianao Jesosy no angatahana, ny ranao afafoko, ny ran'i Jesosy afafoko amin'ny tenako manontolo, afafoko ny ran'i Jesosy amin'ny tokantranoko, amin'ny tenako, amin'ny tanànako, amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny mpanofo ny tsirairay avy. Eny Tompony, ny ranao afafy, ny ranao ny fotoanay, ny ranao hanadio tanteraka, ny ranao hanavao manomboka izao vao mandrakizay, ny ran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy hanadio, ny ran'i Jesosy hanavao, ny ran'i Jesosy manavao ny saiko, ny foko, ny fanahiko, ny tenako manontolo, ny vatako manontolo dioviko amin'ny ran'i Jesosy, diovina amin'ny ran'i Jesosy, ran'i Jesosy Kristy hanjaka sy hiaro manomboka izao vao mandrakizay. Misaotra Tompo, misaotra amin'ny ranao manadio, misaotra amin'ny ranao manavao, ny ranao manala izay tsy anao rehetra manomboka izao. Olom-baovao zay Jesosy, olom-baovao madio, sasanao Jesosy, hiakanjo fotsy tokoa araka ny teninao, akanjo fotsy, akanjo vaovao no anaovanay ao anatrehanao de adio zay Jesosy noho ny ranao Jesosy Kristy de misaotra miteny aminay, misaotra miteny aminay Jesosy fa tianao izay adio ka de manomboka izao dia fijery vaovao no fijerinay, ho tonga ny taona vaovao Jesosy fijery vaovao no fijerinay manomboka izao fijery madio hijery anao ilay any an-danitra, ilay Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra mipetraka ankavanan'Andriamanitra, ianao ilay zanak'ondry mahita, ianao mahafantatra ny fiainanay, ianao no jerenay, ianao no hametrahanay ny fiainanay rehetra de misaotra miasa, misaotra mamaly vavaka, misaotra mamindra fo Tompo, misaotra mamindra fo. Voninahitra ho anao, voninahitra ny manao reriana de mandresy zay Jesosy miaraka aminao, mandresy zay, mandresy zay miaraka aminao. Misaotra indrindra Tompo, misaotra indrindra Tompo.
dia iverintsika androalika tsika gataka ny fanahy masina, miaraka amintsika ny fanahy masina hameno antsika. Dia fenoy ny fanahy masina, atao ny fanahy masina ao amintsika tsirairay avy aminao mba hanendry, hanolontsaina, hanolo-pahendrena fanahy masina. Tongava ianao fanahy masina, hidiana fanahy masina. Misaotra indrindra satria ianao magniraka fanahy masina. Mampahafantatra anay ny zava-miafina, mampahafantatra anay ny marina. Ianao ilay mpisolo vava, ianao ilay fanahy famarinana, ilay fanahy famasinana, manolo-tsaina, manolo-pahendrena. Ianao ilay fanahy faherezana, mampahery anay, mampahery ny fonay, mampahery ny fanahinay, mampahery anay, manitsy ny fijerinay, manitsy ny fijerinay ianao Tompo. Misaotra fanahy masina, fijery vaovao nomenao anay. Ianao ilay fanahy masina, mamena anay tanteraka, hitobaka, hiseho amin'ny voninahitra ao aminay tsirairay avy, amin'ny olonao, amin'ny asanao. Hitobaka ny voninahitra ao, hitobaka ny fanahinao masina, mpahafantatra ny marina amin'ny olona rehetra. Misaotra fanahy masina, mamangy anay. Misaotra fanahy masina, tia anay foana ianao, tia anay tokoa ianao. Ka dia misaotra indrindra fanahy masina, misaotra fanahy masina, mamaly vavaka, misaotra fanahy masina, maminda-fo, misaotra fanahy masina, mamela heloka. Misaotra Tompo fa ianao tokoa rehefa tia dia tena tianao hatramin'ny farany. Tsy miova ianao, tsy miova ianao, tsy miova ianao fanahy masina. Aleloia. Misaotra fanahy masina, mampahafantatra anay ny marina. Aleloia. Izay rehetra tiako no anariko, tsy faiziko, koa mazotoa ianao ka mibeba. Indro mitsangana eo am-baravarana aho ka mandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy ampiko. Izay mandresy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako tahaka ny nandreseko sy niarahako nipetraka am'raiko eo ambony seza fiandrianana. Izay manatsofina aoka izy haino izay lazain'ny fanahy. Amen. Eny Tompo, misaotra anao izay miteny aminay ianao. Misaotra satria ianao tokoa tia anay ianao ka mananatra, mampianatra anay ka dia misaotra satria raha mibebaka sy mifono taminao izay dia mahatoky fa namela heloka ianao, namindra-fo ary misaotra fanahy masina miteny aminay foana ary mbola hiteny ianao ary amin'ny alalan'ny mpanomponao izay hitondra ny fampaherezana, hitondra ny fibebahana, hitondra ny fanoloran-tena. Tenena araka ny fombanao fa vonin-kainy foana izay Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia. Amen. Amen. Misaotra ny Tompontsika ny amin'ny fibebahana teo. Raha mibebaka marina tsika nanolo tena tamin'ny Tompo dia izy hamindra-fo tokoa. Dia araka ny teny tao amin'ny Salamo fa 1:20 ianao izany no angatahana amerina hamaky azy fa ho tanteraka tokoa izany teny izany ho amintsika tsirairay avy. Voninahitra dia aman'Andriamanitra irery ihany ary dia efa manao velomanao sady azy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Omeko an'ny mpanompony Mama Felisia ny tohin'ny fotoana, ny fampaherezana sy ny fiantsoana amin'ny fibebahana. Aleloia. Amen. Aleluia. Amen, amen, amen. Aleluia. Misaotra ny tompo lehibentsika satria mbola nomeny fotoana ahafahantsika hivavaka anio dia misaotra ny Zokerika koa ny amin'ny fampibebahana izay noentiny teo. Dia faly miarahaba anareo tsirairay avy aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany dia io izany ny teny izay nomeny fanahy masina, izay omeny fanahy masina antsika izany amin'ny fampaherezana izany omeny antsika. Dia vao nomeny vao teo izany ilay izy alohany izay hanomboka. Ka alohan'izay dia hivavaka aloha tsika hangataka ny fanahy masina hampahery izay hitondra ny teny dia ho anao koa izay hiaino izany. Ka aoka mihitsy ny fanahy masina izy miditra an-tsehatra izany ny amin'ny asa izay ampanova izany antsika tsirairay avy. Hivavaka isika Tompo hangataka ny fanahy masina hanatrika izao fotoana izao ampiteny ahafahantsika handray ny teny avy amin'ny fanahy iray. Tompo malala ho misaotra mankasitraka ny fiainao Jesosy.
satria efa nibebaka izay Jesosy teo na dia tsy mendrika raha tompo, dia ianao tokoa dia mpamindra foy ianao Jesosy. Ka engany Jesosy ny ianao anay tsiraray avy ianao eny amin'ny seza fiandriananao Jesosy io, ka namela anay tokoa ianao Jesosy malala. Tompo malala o, misaotra tompony amin'ny teny izay nomenao. Tompo malala o, engany Jesosy tsy ho tahaka ny lota izay tsiraray avy, fa engany tompo tena ankatoanao tokoa izay Jesosy amin'izay rehetra ataonay Jesosy mba ho voninahitra anaranao. Fanay masina ho mangataka ny hery avy aminao, mangataka ny herinao aho satria raha izaho fotsiny dia zava-poana aho, kely sy bitika aho fanay masina ho. Ka oka ianao andray ny kontrola ny tenako, ny vavako ny momba manontolo amin'izao ora sy fotoana izao. Ka oka ny tenako angina, oka ny fanaiko angina, foka ny fanainao, fanay masina no hiteny amin'ny alalako. Ka iteo fanay masina manetry tena ambany dia ambany eo anatrehanao. Ka ny voninahitra dia oka ho anao rery any Jesosy malala o, ity mpanomponao tsy mahasoa ao Jesosy o, nefa nofidianao isan'ny zanakao. Ka misaotra anao ry Andriamanitra lanitra o, misaotra anao, dera ho anao rery any, ka mitenena tompo, satria anao ny asa, sady ampiasa kely sy bitika ihany. Ka mitenena tompo, arak'izay tianao ambara aminay vahoakanao. Aleluia. Amen. Amen. Ny ten'Andriamanitra zany izay nomeny fanay masina teo dia eo amin'ny bokin'ny Timoty voalohany. Timoty voalohany toko fahaenina zany. Timoty voalohany toko fahaenina dia eo amin'ny andininy fa roa moa zany no anomboka fa raisitsika hatramin'ny andininy voalohany zany. Dia Timoty voalohany toko fahaenina andininy voalohany zany ka hatramin'ny andininy folo zany no zany no entiko ampahireza zany antsika tsiraray avy an'io. Ao bokin'ny Timoty voalohany toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Rehefa hitantsika dia ovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy to. Ny amin'ny andevo, izay andevo rehetra eo ambanin'ny zioga dia aoka anao ny tompony homendrika ho hajaina tsara mba tsy hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra sy ny fampianarana. Izay manana tompo-pino dia aoka tsy hanao tsinotsinona azy, satria rahalahy izy. Fa vao mainka tokony ho topoina aza izy satria ilay mandray ny soa ataony dia pino sady malala. Izany zavatra izany no ampianaro sy ananaro. Ireo zavatra ireo no ampianaro sy ananaro. Raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilema ilay an Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe-panay araka an'Andriamanitra, dia mieboebo foana izy ka tsy mahalala na inona na inona, fa adala amin'ny fiadian-kevitra sy ny fampiadian-teny izay mahatonga fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiahiahin-dratsy, fifandirana, lalandava, fanao ny olona ratsy saina sady efa nialany fahamarinana, manao ny toe-panay araka an'Andriamanitra ho fahazahoana tombotsoa. Fa misy tombotsoa lehibe tokoa ny toe-panay araka an'Andriamanitra raha mahay miaina amin'izay ananany. Azafady, raha mahay mianina amin'izay ananana. Fa tsy nitondra na inona na inona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hahatondra na inona na inona rehefa miala, fa raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany. Fa izay ta hanan-karena dia latsaka amin'ny fankapanahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra, izay mandetika ny olona ao amin'ny faharinganana sy ny fahaverezana. Andiny fahafolo. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana, ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelobe. Amen. Najantsika hatreo. Io teny io dia azontsika vakiana mihitsy hatramin'ny farany. Ianareo moa zany azo vakiana hatramin'ny farany dia eo ihany koa na manomboka amin'ny toko fahadimy ary. Fa eo zany no nasehony fanay masina tamiko zany teo dia ny toka zany dia nataitray dia amin'ny andininy fahafito zany. Ilay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe fa tsy nitondra na inona na inona
ho amin'izao tontolo izao isika sady hita fa tsy hatondra na inona na inona rehefa miala. Hatreo aloha tena marina ny tenin'Andriamanitra fa isika izany tsy hatondra. Itsika zany tsy nitondra zany, tsy nitondra na inona na inona tonga tetỳ ambony tany. Tsy nitondra n'inona isika tonga tetỳ ambony tany. Ary koa tenin'Andriamanitra hoe sady hita fa tsy hatondra na inona na inona rehefa miala. Tsy hatondra isika na inona na inona rehefa miala. Rehefa ohatra ka maty ny olona anankiray dia fantatsika tsara fa raha ohatra ka efa nandeha namana zany ianao hoe amin'ny toerana misy ireny olona maty ireny dia fantatsika tsara fa le olona ary ilay razana ary no bataina fa tsy mahatondra tena. Dia izay nanaovan'olona anazy eo. Fombantsika Madagasikara moa dia raha ohatra ka lehilahy dia ny lehilahy ao anaty fianakaviana no mampandro ilay razana izany. Dia izay ampitafian'zareo anazy eo, izay fanasan'zareo anazy eo. Ohatray koa ny vehivavy. Ohatra ka vehivavy ny tao amin'ny no maty zany dia vehivavy koa zany ao amin'ny ankohonana zany ao amin'ny fianakaviana no manasa an'ilay razana. Dia izay fomba fanasan'zareo anazy eo, izay fomba fampitafiana anazy eo. Ry havana, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa isika zany tokony mitandrina be. Jerevo ny teny fampibebahana nomeny fanahy masina teo tamin'ny Zokerika, izay menadahy tsy mba mifampiteny tenin'Andriamanitra zany rehefa ohatra ka hanomboka fotoana. Teo aloha rary zay no miteny, rary tena hoe vitsy zany fotoana ambaranay ny verse ohatra teo aloha zany fa ny ankabeazany zany tena betsaka dia tonga dia ny tompony manome anay tsiraray avy. Dia jereo fa misy ifandraisany. Izy teo nitondra tamin'ny fampibebahana momba ny amin'ny Lota. I Lota dia tena nahita mihitsy hoe fa mirapirata'ilay toerana tsara. Nefa ny tao dia zava-doza tahaka antsika ety ampita io. Isika zany vao tena an'io tsika ety ampita aloha io. Jerevo hoe tsara ety Eropa nefa tena hoe Babilona. Babilona ety. Eo koa ny amin'ny Madagasikara za mieritreritra hoe hay teny any ampita zany mamafeny fa tsy hoe Madagasikara. Tsy atompo. Eo ihany koa traka hoe olona tia vola na tia plasy tsara ianao dia tahaka izay ihany koa. Ho hitantsika eo amin'ny andininy ambony eo. Fa mila mitandrina be zany isika satria tsika tsy hatondra na inona mihitsy miala ety ambon'ity tany ity. Tsy hatondra. Isika tonga tetỳ ambony tany dia teraka isika tsisy ninina. Fantatsika tamintsika teraka. Tsisy ninina mihitsy tsika mivoaka tanatin'ny kibony renitsika. Tsisy ninina. Samy nateraka vehivavy avokoa tsika rehetra na iza zany. Ary tsisy ninina nentintsika avy tany avy anatin'ny kibony. Fa isika no tonga tetỳ ambony tany izay vao nisasana, izay vao nampiakanjona, dia rehefa ho tonga ny hafatesantsika dia ohatr'izay koa tsika. Ohatr'izay koa. Sasan'ny olona dia ampiakanjona dia vita hatreo. Ary izay ilay hoe nandalo fotsy tsika ety ambony tany. Tena mila matahotra an'Andriamanitra isika. Satria tsisy antsika mihitsy ety ambony tany, tsisy antsika. Na ny tenantsika ara. Ka raha tsy mankatao an'Andriamanitra isika dia ho very tanteraka. Ilay tenan'Andriamanitra ndraisin'ny Zokerika teo dia noho ny efa namaky izy tao amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia tsapako fa averiko vakiana kely le eo amin'ny 9:20. Eo amin'ny toko 3. Satria tamin'izy namaky teo raha nanaraka ianao tamin'izy nalazava ny teny dia najanona ny fanahy masina teo amin'io ilay teny nazavainy tamin'izy nalazava. Fa noho ny efa nivavaka izy tao am-pivavahana fanahy masina no niteny an'ilay verse teo am-pivavahana. Zany hoe tonga dia mipaso antsika zany ilay teny. Eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 20. Ao bokin'ny Apokalipsy toko 3 9:20 ka hatramin'ny 20 averiko vakiana amin'ny Jesosy Tompo hoe izay rehetra tiako no anariko sy faiziko. Koa mahazo toa ianao ka mibeba. Ajanoko hatreo fotsiny aloha. Tena hoe tena famindram-pon'Andriamanitra zany ny amintsika zanak'olombelona. Famindram-pony lehibe ne zany. Hoe ny tompo zany no miteny eto. Hoe izay rehetra tiako. Tiany tompo zany isika. Tiany tompo izany isika. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko.
Ary tena manafay mihitsy Jesosy, tena manafay izy. Mananatra izy dia manafay antsika satria tiany isika mba tsy ho very any amin'ny elo. Tiany isika mba tsy ho very any amin'ny elo. Dia hoy ny tenin'ny Tompo hoe koa mahazo toa ianao ka mibeba. Mila mazoto isika dia mila mibebaka zany isika. Ry havana aza reraka mibebaka. Na mafy ara ny teniny azonao indraindray avy amin'ny Tompo dia mila mibebaka foana isika. Izay ny Tompo rehefa tonga mananatra, rehefa tena hoe masika be ny Tompo tonga miteny dia tena hoe tahotra mihitsy amin'ny fatahorana an'Andriamanitra lehibe. Mazava be mihitsy ny teniny eto. Io mihitsy io teny io mihitsy ny tenin'ny Tompo, io izy mihitsy no miteny eto. Tiany isika matoa anariny ary faiziny. Tahaka antsika manan-janaka ihany io. Rehefa mbola kely ny ankizy, rehefa lehibe moa izy, rehefa mihoatra ny 12 taona dia iny efa tsy azo anarina intsony. Tsy azo tenena intsony. Misy ara ny alozy sasany efa tsy mihaino izay ambara intsony. Fa ny Tompo zany dia mila antsika ho toy ny zaza foana isika anatrehany, ho toy ny zaza, toy zazakely. Mila zany antsika makatoa azy dia mihaino ny amin'ny ananarany antsika satria tiany isika. Dia faiziny isika. Mafy ny famaizan'ny Tompo fa tsy tahaka ny famaizantsika olombelona. Tsika ma tsy hafa ny antsika. Fa ny an'ny Tompo Andriamanitra dia mafy mihitsy ny famaizany antsika. Nefa ny idirantsika any an-danitra io rehefa mankatoa azy isika. Ka izay mahatonga ten'Andriamanitra miteny hoe koa mahazo toa ianao ka mibeba. Mila mibebaka foana isika Tompo. Saotra ny fanahy masina nameny io teny io antsika. Nentin'ny mpanompony teo. Tena isaorana ny fanahy masina lehibe, isaorana ny Tompo lehibe satria ny Tompo fanahy masina ihany ary izy ihany koa no Andriamanitra. Ho antsika tsiraray avy io, mila mazoto isika dia mibebaka ary manaiky ny fanitsiany Tompo antsika, fanitsiany Tompo antsika. Ary ny ten'Andriamanitra manaraka dia indro mitsangana eo am-baravarana ao. Jesosy io. Jesosy io. Indro mitsangana eo am-baravarana ao ka mandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Amen. Ny Tompo dia mitsangana eo am-baravaran'ny fontsika, mandondona. Mandondona, anokatra ny fonao va ianao. Raha mbola misy tsy nandray an'i Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainany ato, dia afaka ianao handray azy raha sitraka ao, raha tianao. Satria ny Tompo miandry eo am-baravaran'ny fonao. Eto ny Tompo dia miteny amin'ny fananarany antsika. Maro ny zavatra izay tsy ankasitrahan'ny Tompo amin'ny fiainantsika. Misy vitsivitsy ireo voalaza ato amin'ny Timoty, izay nomeny fanahy masina teo. Andaony hoe ho jerentsika reo dia ho jerentsika ny vitsivitsy nomeny fanahy masina ato. Timoty voalohany 4 teo. Ho vakiako ny 1 dia izay janonany fanahy masina. Hoy ny teny ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izay andevo rehetra eo ambanin'ny zioga dia aoka anao ny tompony ho mendrika ho hajaina tsara mba tsy hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra sy ny fampianarana. Amen. Ajanoko hatreo aloha. Ny olona anankiray atao hoe andevo dia misy olona na misy zavatra mibaiko azy izany. Izany hoe ambony noho ny tenany. Ambony noho ny tenany, zay ny atao hoe andevo. Ny andevo eto ambaraten'Andriamanitra eto dia manome fanoharana ny Tompo ny amin'ny olona anankiray izay manana tompo. Manana tompo hoe mpampiasa izany. Manana tompo. Ary miteny ten'Andriamanitra eto i Paoly apôstôly zany no miteny an'io zany hoe fanoharana koa teneny indraindray satria ny Tompo misy no mampiteny azy koa. Dia eto zany dia miteny ten'Andriamanitra hoe izay andevo rehetra eo ambanin'ny zioga dia aoka anao ny tompony ho mendrika ho hajaina tsara mba tsy hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra sy ny fampianarana. Amen. Zay le izy. Isika zany rehefa mankatoa Andriamanitra no ankatoavantsika. Izy no tompontsika. Izay le hoe andevon'izay tompontsika isika. Raha manota isika dia lasa andevon'ny ota. Zay le izy, andevon'ny ota isika. Dia isika andevon'Andriamanitra koa isika. Fa nalainy ho zanany isika.
dia mihitsika mankatoa an'Andriamanitra. Fankatoavantsika an'Andriamanitra dia lasa tsika manetry tena tsy mieritratra intsony ny tenantsika. Zay ilay hoe andevo. Andevon'ny zavatra topoiny. Raha tsy ny tompo no tompontsika dia manompo zava-poana isika dia afo be no miandry antsika. Manompo ny tenantsika isika ohatra amin'ny filazo tontolo izao. Raha miana amin'ny fahavetavetana isika. Raha miana amin'ny toaka ohatra ny olona anankiray dia lasa andevon'ny toaka izy. Raha mifoka sigara foana lasa andevon'ny sigara izy. Satria tsy afaka mihitsy amin'ilay sigara. Lasa andevon'ny zavatra tiany. Maro ny ankizy na olona lehibe ary voafatotry ny jeu, ny kilalao zany, amin'ny internet, amin'ny ordinateur. Reny dia lasa andevon'ilay jeu ataon'izy ireo koa. Ny zavatra manandevo antsika no zavatra topointsika. Maro ny olona andevon'ny sakafo. Te hisakafo foana, lasa lo foana amin'ny sakafo. Lasa andevon'ny sakafo. Tia loatra mihinan-kanina, lasa andevon'ny sakafo. Ao koa lasa andevon'ny vadinao ihany ianao. Tianao loatra ilay avadinao. Zavatra izay teneny dia ekenao. Tsy mahita ny tompo intsony, tsy mahare ny tompo intsony. Dia lasa andevon'ny vadinao ianao. Eo ihany koa ohatra hoe ny amin'ny zanakanao. Raha ny zanakao foana ny henonao teny sy amboariboarinao sy ataonao izay tiany atao, lasa andevo zanakanao koa ianao, raha manan-janaka ianao na manambady ianao. Raha ohatra kosa nefa ka hoe ianao zany ataony zanakanao ohatr'izay koa, tia loatra ianao, na vadinao koa hoe tianao loatra ny vadinao, dia zavatra izay ataony dia ho anao daholo, dia lasa andevo koa zany izy ireo anatrehanao. Satria lasa manompo ilay ray aman-dreny. Lasa manompo ilay vadinao zany raha ohatra ka vehivavy ianao, raha lehilahy ianao dia ohatr'izay koa vice versa. Ry havana, mila antsika mitandrina. Ny tompo tokony izy no tompointsika. Tokony andevon'ny tompo isika. Maro ny teny ahoana kosa ny andevon'Andriamanitra zany ry havana. Tsy elaovy hoe andevon'Andriamanitra tsy hoe andevon'ny ota. Andevon'ny ota. Ny ota dia ny Satana. Ny ota dia ny Losifera. Ka raha andevon'ny ota isika dia andevon'ny Losifera dia afo be no miandry antsika. Afo be no miandry antsika. Aoka antsika hisafidy. Aleoko andevon'ny tompo. Mankatoa izay tiany rehetra. Mankatoa izay ambarany rehetra dia ho tafiditra lanitra. Toy izay andevon'ny nofo. Azo tontolo izao dia averany amin'ny elo. Averany amin'ny elo. Vomi hijaly any farihy afo mandrakizay izay tsisy fiafarany. Tsisy fiafarany fijaliana. Aleo andevon'Andriamanitra izay ho andevon'ny Satana. Ry havana, tiantsika ny tompo. Tiantsika ny tompo, miantso antsika izy. Mandondona ambaravarany fontsika izy. Mba hanokafantsika ny fontsika, ankatoavantsika azy. Ankatoavantsika azy. Misy ny ten'Andriamanitra eto amin'ny Timoty voalohany toko fahaenina eto. Manambara hoy aho ny amin'ny mpanompo anankiray izay ambarany Paoly eto tokony hanaja ny tompony. Tokony hanaja ny tompony. Ary ambarany ihany koa fa io tompony io, raha ohatra ny tompony vao maika, hoe ilay tompo zany mpanompon'Andriamanitra. Maika avy ilay tompony fa olona mpanompon'Andriamanitra. Averintsika vakina kely ny ten'Andriamanitra, 1:1. Izay andevo rehetra eo ambanin'ny zioga dia aoka anao ny tompony ho mendrika ho hajaina tsara mba tsy tenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra sy ny fampianarana. Izay manana tompo mpino dia aoka tsy anao tsinontsinona azy satria rahalahy izy. Amen, hitanareo sa? Raha ohatra mino ilay tompoinao, ohatra ka hoe miasa aman'olona ianao zao, ka raha mpino ilay olona tompoinao, izany hoe patron anao, dia tokony hajainao. Satria ohatra ka hoe tsy hajainao ilay olona dia lasa zany ianao, nefa anao miteny hoe kristianina, tena hoe zanak'Andriamanitra, lasa zany ianao tena hoe miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra. Tsy an'Andriamanitra ianao zany raha izany. Mila mitandrina mafy isika. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Raha mpino ilay olona mampiasa anao, na iza ianao, dia mila isika tena hoe manaja an'ilay olona mampiasa antsika. Ny tompo izany. Raha tsy miasa ianao ka mpanompon'Andriamanitra dia mila mankatoa sy manaja an' Jesosy. Manaja an' Jesosy.
ary mankatoa azy irery ihany. Fa raha ohatra ka tsy ny tompo no ajainao dia andriamanitra hafa zay. Ao zany ilay any Satana io. Hitanareo aty ampitan-dranomasina misy zavatra anankiray tena mampagaga ahy. Efa tamin'ny taona lasa izay raha tsy diso ahako. De gaga ako mahita zavatra miseho aty satria misy zany ety ireo ankizy tanora ohatra hoe mpihira ohatra zany tiany zareo be de le mpihira tiany be iny ny anarany tenao mihitsy hoe idole. Riavana. Tena mihitsy hoe sampy zay mihitsy tena fanonana anazy ety. Zay mihitsy hoe idole gaga be anare an'zany. Zay mihitsy ny fanonana ny olona zay tiany zareo mpihira ty ampitan-dranomasina. Raisiko ohatra hoe mpihira anankiray azo tontolo zao de ilay olona tia be an'iny mpihira iny de antsoina zay ny anaran'izay olona zay. Riavana. Tena efa hoe aseho any Satana miharihary hoe tena sampy tompoina mihitsy. Tompoina mihitsy dia mbola manaraka ihany ny maro. Riavana. Aoka isika hanompo an'Andriamanitra. Izy masina mankatoa azy isika dia faly amintsika ny tompo. Eto ten'Andriamanitra de tohizantsika ny toyany bakeo amin'ny anaty tompo amin'ny andininy faharoa zany io aoka tsy anao tsinitsina azy satria rahalahy izy na rahavavy koa zany izy. Fa vao mainka tokony ho tompoina aza izy satria ilay mandray ny soa ataony dia mpino sady malala. Izany zavatra izany no ampianaro sy ananaro. Amen. Hitanareo zany. Eto zany de manambara marina mihitsy fa ilay mandray ny soa ataonao satria anao mikarakara ao am'le olona, manao ny asa ao am'le olona ianao. Dia mpino sady malala zany. Tena hoe praika-po aminao ao amin'ny tompo. Olona iray lalana aminao ho any an-danitra. Fa tsy afaka am'zao tsika hoe ay za mpanompon'Andriamanitra fa io ve de inona koa io? Tsy azontsika atao zany. Fa mila tsika tena mandray anazy tsara ary vao mity bebe kokoa alay olona mampiasa antsika. Tahaka antsika amin'ny tompo koa io. Mila tsika tena mankatoa be any tompo ary tena manaja ny tompo avo dia avo dia avo dia avo. Mankatoa azy tanteraka. Andininy faharoa ihany mbola toy an'io ambany eo ireo zavatra ireo no ampianaro sy ananaro. Andininy fahatelo bakeo amin'ny lasosy tompo. Raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilema ilay an Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia mihabeby foana izy ka tsy mahalala na inona na inona fa adala amin'ny fiadian-kevitra. Hitanareo ajanoko hatreo aloha. Hitanareo zany. Eto zany ten'Andriamanitra. Raha misy olona mampianatra anao miteny aminao hoe inona koa zay dikan'ny patron-anao, tsy mila tena arahany zany teny izany, de mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Mila zany tsika mahafantatra tsara ny tenin'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra tsy manavakavaka, Andriamanitra manamboatra, Andriamanitra manova, Andriamanitra mamonjy. Izy no modely, izy no arantsika. Mila tsika manetry tena tanteraka. Ambany dia ambany eo anatrany tongotr'Andriamanitra. Ambany dia ambany. Riavana. Raha ohatra zany ka manohatra an'io ny fampianarana antsika dia fianarana zay tsy ankasitrahan'ny tompo. Mila tena fampianarana tsy misy kilema. Tsy misy kilema. Ilay fampianaran'ny tompo Jesosy miaro ny maharitra, mikarakara ny mpanantena. Ny tompo be fitiavana. Ny tompo efa nampianatra antsika maro ny fampianarany manomboka any boky Matio. Hatrany amin'ny Genesis satria Andriamanitra ihany no tompo. Mila zany tsika tena hoe manetry tena eo anatran'Andriamanitra ary tsy miadiady koa. Tsy ao amin'ny tompo izany satria jereo ten'Andriamanitra eto amin'ny andininy fahaefatra. Dia mihabeby foana izy ka tsy mahalala na inona na inona fa adala amin'ny fiadian-kevitra. Ny olona zany dia tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra dia lasa mihebohebo foana. Ny anazy ihany no marina, ny anazy ihany no mety. Mila mankatoa an'Andriamanitra.
Zay dia bedy ny tompo mihitsy, tena mibedy Jesosy, tena mibedy Jesosy. Ary tena mafy rehefa miteny ny tompo. Mafy, tsy zaka. Tsy maintsy manetry tena ambany dia ambany hatrehan Jesosy. Raha zany tsy tafiditra ny lanitra. Tsy maintsy miaino azy. Raha mbola misy hevitry ny saintsika na ray fotsiny ary dia efa tezitra ny tompo. Tezitra ny tompo. Tsy moramora ny lalana. Riavana tsy moramora mankany an-danitra. Nefa ny lanitra no tanjona ka tokony aheritsika tsiraray avy. Ny tompo dia mananatra ary mibedy mba hahatsara antsika, hanovantsika ho any an-danitra. Tsy mety ny fihebebona foana. Ary koa tenin'Andriamanitra dia hoe fiadian-kevitra. Tsy azo atao ny miady hevitra, tsy azo atao zany. Ny tompo ihany no tompo teny farany. Izay teneny eo dia ekena. Tsy afaka mihitsy hoe eo mpitondra fivavahana anankiray dia eo mpitondra fivavahana anankiray. Eo zany hoe pasitera anankiray, eo koa pasitera anankiray. Tsy mety zany. Aza mbo miady hevitra ny amin'ny tenin'Andriamanitra tompo. Amin'ny finoany anankiray na finoany anankiray. Aoka ianao izay mpitondra fivavahana aiza n'aiza misy ianao, aoka tsy ady hevitra amin'ny fiangonana hafa tsy mitovy amin'ny ianao. Aoka isika tsy hiady hevitra amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy azo adina hevitra io. Samy manana safidiny tsiraray avy. Samy manana safidiny. Satria lasa amin'ny fiadian-kevitra. Ary tenin'Andriamanitra dia manambara mihitsy hoe dia mihebebe foana izy ka tsy mahalala na inona na inona fa adala amin'ny fiadian-kevitra. Tena adala zany amin'ny fiadian-kevitra. Zany hoe mahavery saina mihitsy zany io. Mahavery saina. Aoka sa mijoro tsara anao ny asany ny tsiraray avy eran-tany. Ny eran-tany. Na inona toerana misy ianao amin'ny fiangonana misy ianao. Mijoro tsara tadiavan'ny tompo ianao. Aza miady hevitra fiangonana hafa ianao. Ambarao fotsiny Jesosy. Ambarao Jesosy toroy lalana marina ny olona. Eto Paoly apôstôly mampianatra antsika mihitsy zava-tsoa lehibe. Dia eo ihany koa ny hoe sy ny fampiadian-teny. Fampiadian-teny. Amen. Hitanareo zany. Fampiady teny eo. Hoe ny anay ohatr'izao dikan'ity tianay ambara. Ny anareo ohatr'izao tsy mara zany. Riavana. Jesosy ihany no tompo teny farany. Ny tenin'Andriamanitra tsy azo ampiana, tsy azo analana. Tsy azo ampiana, tsy azo analana. Fa raha vao mivoana anaty Baiboly dia mihevera tena. Mialà. Mialà. Izay tenin'ny tompo ato dia mazava tsara avokoa. Mazava ny tenin'Andriamanitra. Mazava be ny tenin'Andriamanitra. Maro be ny olona manova ny tenin'Andriamanitra. Nefa mbola maro ny manaraka. Mila mitandrina isika tompo. Mila mitandrina mafy dia mafy. Io ihany koa tenin'Andriamanitra izay mahatonga fialonana. Zany hoe ireo zany ny amin'ny fihebebona, ny amin'ny mihebebo, ny amin'ny fiadian-kevitra, ny fampiadian-teny dia mahatonga fialonana. Zay mihitsy maro ny fiangonana tena miady. Indray mahita amin'ny journal mampalahelo. Mampalahelo. Miady. Za ve tompoko no any an-danitra? Za ve no any an-danitra? Oka isika hitandrina mafy. Tadiavo Jesosy. Oka izay ny amin'ny fialonana. Fialonana. Mialà amin'ny fialonana tompo. Tadiavo ny tompo. Ataovy ny asan'ny tompo. Mialà amin'ny fandrafiana sy fiadian-kevitra. Fa tsy hampandroso ny ara-panahinao mihitsy na ovinanao vina ianao. Fifandirana. Ao koa fifandirana. Fanaratsiana. Ao koa ny mpanaratsy. Fanaratsiana ao samy iray fiangonanao dia mpanaratsy. Tsy eken'ny tompo izany. Tsisy any tompo ao raha vao misy fanaratsiana. Tsisy any tompo ao. Tokony mitandrina mafy ny amin'ny vava avoakantsika tsiraray avy. Eo ny mpanompon'ny tompo teo aloha teo, tamin'ny fibebana teo mpanompon'ny tompo dia ny teny momba ny amin'ny maso. Ny maso bebaka ho an'ny maso.
bebaka ao an-tenantsika mihitsy zany, mila tena mitandrina mihitsy ny amin'ny fanaratsiana. Iranina ohatra zao, hitanareo ohatra zao, zava-doza tompo, afo be no miandry, afo be no miandry. Ten'Andriamanitra manaraka, fiahiahin-dratsy, riavana zavatra maloto, fiahiahin-dratsy, zany hoe miay zavatra ratsy mihitsy zany. Zavatra ratsy no tena hoe ilaina amin'ny tena, miay eo zavatra ratsy fa tsy zavatra soa. Zavatra ratsy fa tsy zavatra soa. Riavana mila mitandrina mafy de mafy isika. Fifandirana lalandava hoy ny tenin'ny Paoly eto, fifandirana lalandava, mifanditra foana, tsy mety mifanarahan-tsaina mihitsy. Fanao ny olona ratsy saina sady efa nialany fahamarinana. Hitanareo zany? Fanaon'olona ratsy saina zany ireo zavatra hoe fanaon'olona ratsy saina sady efa nialany fahamarinana. Mampalahelo izany. Tsisy any tompontsony ao. Raha voalatsaka anatin'ireo dia efa tsy eo intsony Jesosy. Tena hoe tsisy any tompo intsony. Manao ny toe-panay araka an'Andriamanitra ho fahazoana tombontsoa. Jesosy eo. Zay le fitiavam-bola. Maro ny fiangonana, ny vola zava-dehibe amin'ilay fiangonana. Ny vola, riavana, manao ny toe-panaraka an'Andriamanitra ho fahazahoana tombontsoa. Mibebà tompo. Raha ao anatin'ny fiangonana, raha mpitondra fivavahana ianao ka anisany manao izany, na ohatra raha hoe raisiko ohatra hoe mpiandry ara ka manao ny asan'ny mpiandry nefa ny azahoam-bola dia mibebà tompo. Fa ny sabatry ny tompo no idina aminao raha tsy mibebaka ianao. Na inona fanompoana ataonao ka raha ataonao amin'ny hoe baziny hoe vola no ilainao na koa hoe zavatra hafa, satria misy mangataka zavatra hafa koa. Raha hoe tsisy vola ianao dia meo an'izao na zay anananao. Taiza ny tompo no miteny an'izany anaty Baiboly? Aiza anaty Baiboly ny tompo miteny an'izany? Riavana, mila mitandrina isika. Ny tompo dia ny teny hoe manomeza mamaim-poana, satria nomeny tompo mamaim-poana ny tenany, dia mila tsika manome mamaim-poana koa. Ny olona izay afahana, ny olona izay toriana teny, izy no irahan'ny tompo, manome izay fony ho an'ny tompo. Ny olona mahatsapa tena manome an'ny tompo. Tsy mila hoe iny tsy maintsy manome an'izao ianao, fa ianao no mahatsapa tena hoe inona moa no amiko, fa omeko anao ty Jesosy. Omeko anao ty Jesosy. Fa tsy hoe kory hoe tsy maintsy miteny hoe omeo an'izao fiangonana, tsy maintsy mandoa an'izao, fa ianao no mahatsapa tena manome an'ny tompo. Raha tena ao amin'ny tompo anao dia mahatsapa anao Jesosy, omeko anao ty. Zay rehefa ao amin'ny Jesosy. Ny tompo dia nanome mamaim-poana, ary tsika mila manome mamaim-poana koa. Nomeny antsika mamaim-poana ny tenany, dia isika mizara koa mamaim-poana. Fa ny olona no mahatsapa manome ny tompo. Misy ny asan'Andriamanitra tao. Mila vola ny asan'Andriamanitra. Dia ny olona no mahatsapa hoe anapiko anao ty Jesosy. Zafady. Ty tompo omeko anao ty, androsoany ny asanao Jesosy. Mahatsapa ny tsiraray avy ho an'ny tompo. Mahatsapa. Fa tsy mila ambara izany. Riavana eto dia misy manao ny asan'Andriamanitra, azahoana tombontsoa. Azafady isotro rano kely aho. Azafady. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Misy zany manao ny asan'Andriamanitra zany, avelo kely amin'ny 5:5 hoe fifandirana lalandava. Fanaon'ny olona ratsy saina, fanaon'ny olona ratsy saina sady efa nialan'ny fahamarinana, manao ny toe-panay araka an'Andriamanitra ho fahazahoana tombontsoa. Amen. Ny toe-panany araka an'Andriamanitra ataony azahoany tombontsoa. Zava-doza izany. Terim-piandohana dia ny teny fanahy masina. Aloha zao ten'Andriamanitra zao, alohan'ny idirantsika tsara tamin'ny ten'Andriamanitra,
Dia ny teny fanahy masina eo amin'ny 5:7 fa isika tsy nitondra na inona na inona, tsy nitondra na inona na inona, nefa ny ahoana moa isika niangataka tombontsoa, hanao tombontsoa ho an'ny tenantsika. Ry havana, afo be no miandry, afo be no miandry. Mibebà tompoko, mibebà tompoko. 9 fa misy tombontsoa lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra raha mahay mianina amin'izay ananana. Amen. Hitanareo izany? Raha mahay mianina isika hoe ampy antsika io dia misy tombontsoa lehibe ho antsika izany, ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tsy manararoatra fa miandry izay omeny tompo, manome izay any tompo, sy tia tena fa manome ho any tompo, satria tsisy antsika izao fiainana izao, tsisy antsika na ny fofonaitsika raha tsy antsika. Araka ten'Andriamanitra 9:7 hoe fa tsy nitondra na inona na inona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy ahatondra na inona na inona rehefa miala. Tena zany mihitsy, zany mihitsy. Fa raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany. Ry havana, sakafo sy fitafiana fotsiny zany dia aokantsika hianina amin'izany. Dia misy teny hoe ary zany tsisy trano hipetrahana, ahoana zany ataonay? Ry havana, ny tompo no mahalala zavatra rehetra. Hanina sy fitafiana teny ten'Andriamanitra eto dia aoka hianina amin'izany. Misy ny mila betsaka mihoatra lavitra. Mila zao, mila zao, mila zao, mila zao, mila zao. Mibebà tompoko, mibebà, mibebà. Zay tsy manana no omena, manomeza ho an'ny tsy manana. Aza tazomanao avokoa ny soa zay omeny tompo anao. Fahongotan'Andriamanitra izany anatin'ny indray mpimasomonja, indray mpimasomonja. Satria tsy natondra na inona na inona tety isika, tsy nitondra na inona na inona tety isika. Ary koa tsy ahatondra na inona na inona. Ry havana, rehefa tonga ny fotoana ilantsika ety ambonin'ny tany, rehefa ho faty isika, na mbola tsy tonga Jesosy eny amin'irao an-lanitra, zavatra misy témoignage anankiray, zavatra anankiray nampahafantarin'ny olona. Rehefa ohatra ka maty ny olona anankiray, ka raha eo am-pahafatesanao ianao, ohatra hoe misy kavina ny sofinao, na misy collier ny tendanao, na hoe misy tatouage ny vatanao, nisy an'ireny ve ianao taminy ianao tonga tety ambonin'ny tany? Nisy an'ireny ve ianao taminao tonga tety ambonin'ny tany? Ireny zavatra ireny no andehanao any amin'ny afo be. Satria tsisy an'ireny taminao tonga tety ambonin'ny tany. Eo ihany koa ny parfum, any fahavalon'ny parfum. Inona no fofonao taminao voaka avy ao anaty kibon'ny reninao? Fofontsika tsiraray avy. Tsisy fofona isika. Fa nohony avy eo Satana no tonga nampianatra zanak'olombelona eo ny ranomanitra, eo ny kavina, eo ny collier, eo ny peratra, reny rehetrarehetra dia reny no isintomany antsika ho any amin'ny elo. Ry havana, tsy afaka miala isika, tsy afaka miala isika. Inona ny amin'ny tenanao tsy anao? Inona ny amin'ny tenanao tsy anao? Raha tonga ny andro hafatesanao, tonga ny andro hafatesako, inona no tsy hay amin'ny tenako? Aoka isika metraka fanontaniana. Aoka isika handinika tena manomboka an'io. Raha mahatampoka isika, sao de misy lokom-bolo ny volonao. Tsy izay ny lokon'ny volonao, tsy izay nataon'i Jesosy. Sao de misy manja-maso amin'ny masonao. Tsy izay nataon'ny tompo amin'ny masonao. Sao de misy kavina ny sofinao. Ny tompo tsy nametraka zany taminao, fa tonga avy tany ianao, tonga avy tantsika tsisy ninonona. Ry havana, sao de misy tatouage amin'ny tenanao. Biby ireny fa naseho tompo tamiko araka ny témoignage efa nataoko. Iny sary amin'ny vatan'olona iny sary iny, na amin'ny tanana iny aiza na aiza io, iny paozin'ny sary iny no biby ao anatiny. Ry havana, hitako zao mihitsy tamin'ny tanan'ilay olona tsy nasehon'ny tompo ny endriny
Ny vidéo efa elabe hitako zao mihitsy mietsika ilay biby, ilay tatoazy amin'ilay tanany. Biby ilay izy, biby, fa tsy sary fotsiny. Tena velona ilay izy. Iny no miandry azy rehefa maty. Iny no miandry azy rehefa maty izy. Tonga dia sitonazy any amin'ny elo. Ry havana mibeba, miala amin'ny ratsy dia mbola misy ny fotoana. Satria tsy nitondra na inona na inona isika tetỳ ambony tany tonga tetỳ. Ary tsy maintsy hiala ety isika tompo, tsy maintsy hiala ety isika. Tsy maintsy hiala ety isika. Aoka isika tsy hitondra ninina koa mba ho tafiditra any an-danitra. Nefa ny vita fihavanana amin'ny tompo fa vita fihavanana amin'ny tompo. Sao de hoe ay, tsy hanao ninina zany amin'ny tenako nefa zanao tsy hivavaka ianao fa mbola anaonao foana ihany de ho very ianao. Oka zava-tsara ny ten'Andriamanitra. Tsy akory hoe tsisy ninana amin'ny tenanao de tonga de tafiditra ny lanitra ianao. Fahamasinana sy fahamarinana, masina anatitra sy ivelany ary koa fibebahana tena hoe mankatoa Jesosy manaraka anazy marina tokoa. Marina tokoa zay vao tafiditra ny lanitra. Tena marina tokoa mankatoa azy araka ilay ten'Andriamanitra teo trano fiandohana fanazavana fanamasina azy teo. Mankatoa azy tsy ho taitra ny rehaka tahaka ny Lota ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Tsy ho taitra ny rehaka fa tena mankatoa ny tompo 100%, plus 100% ary. Mila mankatoa ny tompo tanteraka. 9 fa izay tahanan-karena dia latsaka amin'ny fankapanahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antoka, tsy misy antony sady mandratra. Hitanareo zany? Fa izay tahanan-karena dia latsaka amin'ny fankapanahy. Zay le izy. Raha vao te hanan-karena isika, raha vao mieritreritra hoe ay, tokony mbo te hahazo vola ohatrohatr'izao angamba zany, tonga de fankapanahy zay. Fankapanahy, latsaka amin'ny fankapanahy. Eo zay Satana efa miheloelo eo Satana hamandrika anao. Raha vao te hanan-karena isika, hanan-karena isika dia latsaka amin'ny fankapanahy. Fankapanahy zany. Sy ny fandrika hozy izy, fandrika. Arato tonga de efa misokatra ny arato Satana. Sokatra ilay arato. Andray ny tongotrao, andray ny mombanao manontolo de miandry izy de hanasarona anao ao. Zay ilay fandrika. De miampy ten'Andriamanitra hoe ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra. Ry havana, eo aloha ny fitiavan-karena dia manaraka amin'izay zavatra ratsy rehetra. Reo fa matotra reo, fa matotra reo. Raha vao olona tia harena de inona moa tonga olona tia harena? Anamboamboatra ny tenany amin'izay momba azy. Anana fiara luxe, anana trano lehibe, anana fitafiana tsara, isakafo matsiro be foana, anamboamboatra volo, azo pataloha tsara be, azo costume tsara be, azo costard tsara be, azo fialana tsara be, fa matotra reo. Azo vady tsara be, eo koa ny anao sipa koa tsotra mbola tanora, de hanomboka jejejo, ry havana zava-doza fa matotra reo. Araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo any amin'ny bokon'ny Jaune, aza tia zao tontolo izao, hitanareo zany, fandray avokoa ny tenin'Andriamanitra zay teny menada eto. Fanahy masina no miasa eto. Za de fitaovana fotsiny ihany. Vava fotsiny no misokatra fa fanahy masina no miteny amin'ny lalànay menada eto. Aza tia zao tontolo izao fa ny zavatra eto amin'izao zao de ny rehaka zao fiainana izao, ny rehaka zao fiainana izao ihany. Dia avy eto amin'izao tontolo izao fa tsy avy amin'ny ray, tsy avy amin'ny ray fa avy eto amin'izao tontolo izao ihany. Zay le fandrika eto amin'ny tahanan-karena. Tahanan-karena, fankapanahy io, latsaka anatin'ny fankapanahy. De io zao tontolo izao io. Zao tontolo izao io araka tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Aoka isika hitsoaka lavitra azao tontolo izao. Hitsoaka lavitra fa hifikitra amin'ny tompo. Ary hoy ten'Andriamanitra eto filana maro tsy misy antony sady mandratra. Mandratra io tompoko. Izay mandetika ny olona ao amin'ny faharinganana sy ny fahaverezana. Aleloia, aleloia. Hitanareo izany? Mandratra antsika zanak'olombelona io, mandratra. Firy ny famoizam-po maro. Firy ny olona fahita tampoka. Firy ny olona anatin'ny tena depression.
Aty ampita dia firy olona mamono tena. Ratra-po. Izay ilay fo ho amin'ny taona ho avy. Mila mitandrina fontsika atsika. Mandratra hoy ny ten'Andriamanitra. Ary indrindra mandetika ny olona ao amin'ny faharinganana. Ringana ny olo hoy ny ten'Andriamanitra. Noho tsy fisian'ny fahalalana. Ringana fandringanana. Ringana. Sy ny fahaverezana. Io lay elo. Vereny amin'ny elo satria tsy mankatoa an'Andriamanitra. Vereny amin'ny elo satria tia tena. Satria tia an'izao tontolo izao. Ry havana, mila mifoy isika. Mila mifoy isika. 10 fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Hitanareo izany? Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Amen. Izay le izy. Io lay vola zany ny atombony. Fitiavana ny vola io no fototry ny ratsy rehetra. Ny ratsy rehetra. Misy ny sasany dia mivaro tena. Misy ny maro miaraka amin'ny olona efa manambady. Misy ny maro miala amin'ny vadiny manaonao foana. Satria tsisy vola tokantrano dia aleo mivaro tena. Tsy mahazaka ny fahantrana. Fitiavam-bola izany. Misy ny maro mamono vady satria manam-bola dia mirehare mieboebo. Misy ny maro manambady 2, manambady 3, atao hoe premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau satria manam-bola. Fahaverezana avo be. Misy ny maro latsaka anatin'ny fanompo-tsampy, tady vola mba hoe anam-bola. Dia mandeha any amin'ny douane, mandeha manompo sampy, manaonao foana, manao sorona mihitsy ara. Olona fantatra, azahoam-bola. Avo be fahaverezana no miandry. Ry havana, aza tia izao tontolo izao. Fa afo be no vantaninao. Aoka isika hiverina amin'ny tompo. Satria ten'Andriamanitra mazava tsara hoe amin'ny farany eto, ny 10 eto hoe koa ny sasany izay fatra-pitady izany, tady vola izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Alahelo be, ry havana. Alahelo be. Very mandrakizay. Kivo tanteraka. Fahaverezana ny hafarana. Aoka isika ifo hitady ny tompo. Hiala amin'izao zava-poana izao. Satria tsika tonga dia ity tsy mitondra ninina. Ary tsy hatondra na inona na inona. Tadiavan'ny tompo. Mankatoavan'ny tompo. Aoka izy no tompontsika. Andevo ny tompo isika. Mankatoa izay tia ny tompo atao mba hidirantsika ny lanitra. Tonga any an-danitra isika fantatsika tsara fa miandrentsika ny valisoa, fiadarana mandrakizay. Satria zanaka isika. Zanak'Andriamanitra isika. Zanak'Andriamanitra tsy maintsy anariny. Anarin'Andriamanitra. Ny olombelona tsy mitovy fitiavana. Ny fitiavany ray antsika tsy mitovy. Tsisy olombelona ety ambony tany, na reninao io, na rainao io, na mpiray-po aminao io, na vadinao io, na zanakao io, tsy mitovy fitiavana amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Izy rery ihany ho tiantsika mihoatra lavitra. Satria izy no nahary antsika. Asany isika. Ka tiany isika ankatoa azy dia anary, ahitsiny, amboariny mba ho tafiditra ny lanitra. Mba ho tafiditra ny lanitra. Ry havana, tsara ny tenin'ny tompo. Ho aho aloha dia ho anao koa. Tiantsika Jesosy, masina izy, tena masina io Andriamanitra io. Be fitiavana izy.
Ary izy tsy mba mangina amintsika izy rehefa mitady azy isika. Na ratsy ara isika dia tonga ny tompo mbola mananatra antsika raha iverina aminy isika. Raha iverina aminy isika, izy tsy manery. Ka misy vahany io te handray ny tompo, ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Raha mbola tsy nandray an Jesosy ianao, na efa nandray Jesosy ianao, dia afaka ianao mbola mamerina indray, manavao le fanoloran-tenanao eo anatrehan Jesosy. Afaka ianao manolotra indray ny tenanao ho an Jesosy, ho fanatitra vaovao ho an Jesosy. Fa ho anao izay mbola tsy manana ny tompo sy mpamonjy fiainanao, dia aoko ho fantatrao fa tsisy lalana hafa, tsisy anarana hafa azahoana famonjena ety ambonin'ity tany iainantsika ity. Tsisy ahafahantsika hiditra any an-danitra, tsisy tompoko afa-tsy Jesosy Kristy, ilay avy any Nazareta ihany. Izy rery ihany no Andriamanitra, izy rery ihany no masina, ary izy rery ihany no hitsara antsika zanak'olombelona, satria izy ilay Andriamanitra. Ka na hitady n'aiza n'aiza ianao, na hitady n'aiza n'aiza isika, dia tsy hahita hafa famonjena afa-tsy eo am Jesosy ihany. Ry havana, miaratsy zao fiainana izao. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, aoka isika handamina ny famindrantsika, dia mbola misy ny fotoana. Hivavaka isika ho anao izay te handray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia aoka ianao amerina ny tiako, amerina izay ambarako. Ianao kosa raha ohatra ianao ka hiverina amin'ny tompo, amin'ny fibebahana izay efa nibebaka teo zany raha hiverina amin'ny tompo, mbola afaka mibebaka ianao, dia avaozy indray ny fahaloran-tenanao eo anatrehan Jesosy. Miaindro izy rehefa tena amin'ny fanahy, amin'ny fanahy sy fotorotoro no anatonantsika azy, dia tsy ataony tsinotsinona izany. Hivavaka isika tompoko. Ho anao izay te handray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia aoka ianao anaraka ny vavaka tompoko. Hivavaka isika tompoko. Jesosy io, misaotra anao Jesosy, satria anao ilay Andriamanitra velona sy mahery. Misaotra Jesosy satria mbola misy ny fotoana ahafahanay mibebaka ny amin'ny teny izay nomenao anay anio, teo tamin'ny fibebahana Jesosy. Eo ihany koa ny amin'ny fampaherezana, mbola fibebahana ihany koa izany. Jesosy io, ndreto izay Jesosy, miantso anao. Manaja anao Jesosy, satria Andriamanitra afo mandevona tokoa ianao. Ary mananatra anay ianao Jesosy, dia mbola velona izay. Ka inty aho tompo, mitondra ny tenako eo anatrehanao. Mifona aho Jesosy ny amin'ny tsy famendrehako rehetra, ny amin'ny tsy fankatoavako anao. Mamelay Jesosy satria mpanota tsy mendrika aho. Anio Jesosy dia fantatro fa ianao no Andriamanitra, ary ianao rery ihany no lalana ahafahako miditra any an-danitra. Ka mamela ny eloko Jesosy. Oka ianao tompo hanadio ny otako rehetra. Ka anio aho Jesosy io, dia mandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Midira tao am-poko Jesosy. Efa ela ianao tompo nandondona teo am-poko, araky ny teninao tao am-bokin'ny Apokalipsy teo. Toko 7:20. Tompo malala osokafako ny foko ho anao. Midira tao am-poko Jesosy, ho raisiko anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako manomboka anio. Ka raiso Jesosy ho zanakao, mamela ny eloko, soratany an-danitra Jesosy ny anarako, mba ho anisan'ny zanakao aho Jesosy. Amboary aho, avaozy aho, mba ho tafiditra lanitra. Ka misaotra anao aho Jesosy. Ho anao indray, ho antsika izay verina amin'i Jesosy, ataovy ny vavaka fahaloran-tenanao. Jesosy io, ndreto izay tompo malala ny vezivezy teny amin'ny tany rehetra teny Jesosy, tsy mendrika izay. Mamela anay tompo, mamela tompo, mbola mamerina fibebahana aminao izay. Mamela anay tompo satria ny renireny izay teny amin'ny tany foana Jesosy. Nefa ianao Jesosy dia niantso anay. Ianao tompo
ilay mpamonjy tonga lafatra. Ka mifona Jesosy, fona Tompo, saotra ny amin'ny fananaranao anay. Itia Jesosy, mamerina indray faloran-tenako Jesosy, hanompo anao hatramin'ny farany aho. Ankatoanao aho, anajanao a Jesosy malala. Mamelay Jesosy ny amin'ny tsy fankatoavako anao Jesosy teo aloha. Eny Tompo, diso aho. Tsy nankatoanao Tompo amin'ny zavatra maro. Nandeha talohanao a Jesosy io, ka mifona aho Jesosy io. Fona aho Jesosy. Eniko ny teninao Jesosy. Nananatray ianao Jesosy. Tonga Jesosy ny fananaranao, ka mifona aho Jesosy. Mamindra fo amiko Jesosy, satria Tompo impiry no tsy nankatoanao. Impiry Tompo no manao zay tsy sitrakao Jesosy io. Mifona aminao a Jesosy. Satria Tompo ny tsy fankatoavako anao Jesosy io, dia izay ihany no mibaiko ny tenako. Ny saiko no mibaiko ny tenako, ka mifona Jesosy. Mamindra fo amiko Jesosy. Mamindra fo amiko Jesosy io. Itia aho zanakao. Miverina indray eo an-tongotrao Jesosy. Mamela ny heliko. Mamindra fo amiko Jesosy. Avaoziko Tompo, faloran-tenako. Hanompo anao hatramin'ny farany aho Jesosy. Anaradianao a Jesosy. Aoka Tompo, tsy hikapoka ahy ianao. Jesosy io. Aza ny fahatezeranao Jesosy io, no azeranao amiko. Fa mamindra fo amiko Jesosy. Mamela ahy Jesosy. Amboary foana aho Jesosy. Amboary foana aho Jesosy, mba homendrika ao anatrehanao. Hoy ianao fanahy masina. Hoy ianao Tompo. Zaho rehefa tia dia tia hatramin'ny farany. Rehefa tia niazy izy dia tia hatramin'ny farany. Eny Jesosy. Saotranao Jesosy, tena tianao hatramin'ny farany tokoa izay Jesosy malala. Saotranao Jesosy io. Jaona 7:10. Misaotra Jesosy, tena tianao tokoa izahay. Ka makasitraka feno ray malala. Makasitraka feno Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay. Satria tsy mangina aminay ianao. Tompo malala ho ampaherezo zanakao eran-tany Jesosy. Naiza naiza misy an'izy ireny. Amboary foana izay. Anary foana izay Tompo. Mba tsy ho lany ringana ity. Mba tsy ho lany ringana ity. Ka misaotranao Jesosy. Miteranao Jesosy ny amin'ny fotoana teto. Makasitraka fanahy masina lehibe indrindra. Ifonana aminao zay tsy tanteraka teto. Ifonana aminao zay tsy nety teto fanahy masina. Fonanay menada aminao. Mamindra fo aminay iray satria mpanompo tsy mahasoa izay. Ny ataonay ihany ataonay, ka mifona Jesosy amin'izay tsy mendrika nataonay teto. Fa raiso voninahitranao Tompo malala zay kely vitanay teto Jesosy. Ka amboary izay. Amboary foana izay. Ny voninahitra dia anao ihany ray malala. Ka misaotra anao Tompo. Litera dia anao rery ihany. Hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary-mandrakizay tory. Misaotra Jesosy malala ho. Aleluia. Amen. Amen. Misaotra ny Tomposika ny amin'ny fotoanan'io dia amin'ny herineny io tsika fandraisana fanasany Tompo. Satria amin'ny zoma heriny efa le 3 dia amin'ny sabotsy heriny le 4 zany. Dia efa voalohan'ny efa sabata voalohan'ny volana zany dia fandraisana fanasany Tompo zany dia aoka zany tsika tsirairay hiomana sahady ny amin'ny fandraisana fanasany Tompo zany. Zay ry havana ny fotoanantsika anio dia mametraka velo aminareo zay menada dia mahereza daholy fa ny Tompo tiantsika. Engany isika mba hiditra amin'ny fahamasinana sy fahamarinana amin'ny taona vaovao. Ho avy ny teny rehefa tonga ny fotoana izay ny fanahy masina hanambarako ny zavatra izay iseho amin'ny taona ho avy zany. Efa naikanao video ihany efa mbola tsapaka mbola tsy fotoanany, ka miandry ny baiko fanahy masina ako dia hoenareo eto ihany ny teny fanahy masina ny amin'ny zavatra iseho fampitandremana antsika zany amin'ny taona ho avy. Ka mahereza Tompo ny folo efa nampahafantariny ny fontsika mila tsika mitandrina. Dia eo ihany koa ny amin'ny hafa zany ho avy eto ihany anambaran'izay rehefa tonga ny fotoana zany. Dia samy mahery daholo dia engany isika handray an'io taona vaovao io miaraka amin'ny Jesosy. Mivavaha tompoko. Fivakisa dia ho avy Jesosy. Aza atao very maina foana nandalovantsika ety ambony tany. Na ray minitra ara dia matahora ny Tompo fa tiantsika Jesosy. Zay Tompo fa mametraka velo aminareo zay menada.
dia amin'ny herin'ny tozo indray fotoana raha mbola misy ny fotoana ka mbola eto isika tsiraray avy. Dia veloma tompoko, anaran' Jesosy tompo. Amen.